Akoatra ny malady voalohany volana ny androany ka izy iny ny fandraisana fanasan'ny topo ho an'ny fiangonana FJKM atao ihany koa hoe alady fandraisana dia ny afaka ny teny amin'ny FJKM imerika sinina fanasina tonga ny vavaka teny amin'izany fiangonana izany ny kandida Marc Ravalomanana sy ny ankohonany nankatapitahina tamin'Andriamanitra ary teo koa ny fahazahoana ny tsodrano izay tena zava-dehibe eo amin'ny maha-kristianina. Efa fiaina ny kandida Marc Ravalomanana sy ny ankohonany raha teo ny fiainam-bavaka ka amin'izao hiantrehana ny fampelezakevitra sy rosoana amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny alarobia 7 novambra izao dia manana ny lanjany ny fanankinana izany amin'Andriamanitra indrindra ho an'ny kandida Marc Ravalomanana. Akoatra ny tsodrano izay natolotry ny ray aman-dreny mpitandrina dia niara miomby mampanahy ihany koa ireo ampivavaka tao amin'ny FJKM imerika sinina fanasina tamin'ny ity androany ity niaraka tamin'ny kandida Marc Ravalomanana. Izay tena tsy avintsika mitsitsy izany satria malagasitsika rehetrarehetra. Tsaroa rehefa tsisy ny safidy malagasitsika naray azy. Raha zavatra misy eto firenena dia tentsika tahak'izay Amerikana, na tahak'izay Japonais, na tahak'izay Sinoa. Fa ino ianao? Dia tsy commande malagasy ianao fa fandaminan'Andriamanitra. Ka rehefa tonga ny propaganda tahaka an'izao dia anjarantsika ny mivavaka kanefa manana tombontsika eto Amerika Atsimo satria manana président Ravalomanana ary dia misaotra an'Andriamanitra tsika afaka mitondra mamavaka azy amin'ity andro ity. Dia eto izay président mivavaka anao ary aminao tokoa ny tenin'Andriamanitra. Tsaroa ny teninao fomba izay niarana aminao hoe ny fifidianana dia ady ary tsy ianao ny manomana izany fa soratra masina. Ny fangalana fahefana dia ady. Ry David izany tsy tonga ho mpanjaka raha tsy nandalo ady. Ry Mosesy izany tsy tonga mitarika ny zanak'Israely raha tsy niady tamin'ny Farao. Dia mety misy tokoa ny Farao, mety misy tokoa ny Goliath, mety misy tokoa ny Saul, fa izao tokony menenao hoe raha Andriamanitra no mombanao izy no mitolika anao. Raha Andriamanitra no mombanao izy no mitolika anao. Amin'iny izay fa mombanao Andriamanitra. Andriamanitra no tikinao. Marina fa betsaka ny vahoaka mamohany fa olombelona fa zitoanan'Andriamanitra ihany no mpandrisy. Efa azotina président mitombo mombanao vavaka ho anao izay isanandro isanandro. Dibilukan Islam kali Islam dari tujuh pasal itu nyara kamu tanggal kita lebih diam jadi ini kita tahu ada lagi pak jawatan mana tidak tahu pasti di sana telah menjadi baik verba kenan bau kenan mereka kemudian kita kena makan. Sesuatu